fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray rasana vavimalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibindray ny tenako mihaona aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratrantsy anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano fandarana andramboka izao ny Aki Radio ary ampikamana tanatin'ny groupe izay maharesy. Dia fiadanan'ny Tompony ho amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity ralasina vavimalala. In Jesosy raha androany no tonga miaraka aminay dia tena aminao hoe tsika sendrasendra kory natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao ka maharetatra amin'ny farany, maharetatra amin'ny farany fa matoky sy mino fa tsy afa-ty antoka anao ny fiarahanao aminay eto adin'ilay sasany hoe ny rahantsika dia inoko fa adin'ilay sasany tena tsapahanao an'izany hoe kasika Andriamanitra ao anatin'ny toriteny dia andraisanao hery andraisanao fahasoavana ao anatin'ny fotoana irahantsika eto. Ka dia tahiny Tompo ara-bainao manokana ianao raha androany vao tonga eto dia fiadanan'ny Tompony eo amintsika tsirairay avy. Ara-bainao koa tsika rehetra izay vavaka eto fa aloha tsika hivavaka mirika amin'ny fotoam-piretan'Andriamanitra dia aveo tsika hiverina eto hifampiarahaba sy hifampijotro andray ary hijoro avolombelona ihany koa. Anao rehefa nitsika navavitsika Lina hivavaka mirika amin'ny fotoam-piretan'Andriamanitra. Lina, anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera nanome fitenenana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary ho antsika mianakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamintsika izao. Dia hiaraka hivavaka antsika hanomboka izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra andrenana rainay io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao dia fifaliana ho anay hatrany tompon tsara indrindra ny mbola tafaona soma tsara indray amin'izao alina izao, indrindra amin'izao sabata masina izao. Ny misaotra anao lehibe dia lehibe izay fa noho ny famindraponao mbola natratrarinay izao fotoana izao ary nahavitanay ny enemana ray manontolo izay tena hoe feno fanatrianao tokoa izay enemana izay Jesosy. Misaotra anao izay. Dia miantso anao izay amin'izao alina izao satria mbola maniry izay Tompo mihoana aminao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny teninao izay ho ampitaina amin'ny mpanomponao mandritra izao vavaka fiambenana izao. Ka na ny vavaka fanombohana izao na ny vavaka ho an'ny firenena indrindra ho an'ny toriteny sy ny famelabelarana ny toriteny dia aokany ianao ny anendro amin'ny lelan'ny mpanomponao Jesosy ary hampita izany hafatra izany mba ho
tafita asa mahatsara aminay tsiraray avy izay antefan'izany teninao mamy izany. Manatreha feno Jesosy ary mangataka ny rano sosavita izay anadio anay tsiraray avy. Andrafitra ihany koa ny fitaovana ara-manontolo sy ny fotoana manontolo eto Jesosy ianao ny hanafaingana ny dian'izay rehetra mbola any an-dalana any anie ary ny fanamasinao ny toetra aminay tsiraray avy rotsaka aminay ka tsy tahaka ny nidiranay teto ny voanay fa samy azo hery sy tanjaka, samy azo izay tandrifinay avy anie izay tsiraray avy amin'izany teninao mamy izay andrandrainay izany indray Jesosy mahalala-tena. Saotra Jesosy voninahitra teo anao rery ihany, isandratana dia anao mandrakizay tompo tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao ranambavy Lina tanàta izay bavaka mamy be nanomboana ny fotoana izay dia Jesosy anie hamaly fitianao tongolosa sy fahasoavana hatrany hatrany. Raha sary ny tsodrano ao amin'ny bokin'i Jeremia 3:telopolo ny tsodranotsika androany ka ny andininy 7:30 hatramin'ny 1:20. Jeremia 2:telopolo andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:20 ny tsodranotsika androany. Alleluia. Tahiny tompontsika rehetra tsy mivadika ny zary. Raha sary ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Jeremia 2:telopolo andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoahako ary ny fahavilirana be. Ary hoentiko amin'ny tany ity indray izy ka ataoko mandry fahizay. Ary izy oloko ary izaho Andriamaniny. Dia meko foraisy lalana iray izy mba hatahorany lalandava asoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia hanao fanekena mandrakizay aminy dia nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana dia ataoko ambony kosa mba tsy halany amiko. Eny ho faly aminy ka asoa azy dia amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra hoy Jehovah Andriamanitra. Halleluia, amen. Raha izany tsodrano izany fa natolotra ho anao izay tonga eto androany. Ny Jesosy ary Hortensine poety atolotra anao izany tsodrano izany. Ao ihany koa Melisube Anjana Arabia Saodita. Dia tahiny Jesosy ihany koa Miry Arandre Malala Allemagne, Rose Rose Junarda Liban, Natalia Marie Charline Madagasikara, Nassimi Koweïty, Kekerandrena Solo Madagasikara tonga soa, dia Jessica Patici France, Erika Rak France, Nambinitso Makrina Koweïty, Sandola Koweïty, Bertsava Koweïty, Marie États-Unis, Jessica Patici France, Vandegas Nepostel Madagasikara, Vergelina France, Bertsava Koweïty, tonga soa daholo. Itody Noéline France, Antra Clarisse Madagasikara, tonga soa. Ny Anamainso Italie, Angelina Rodriguez Arabia Saodita, tonga soa. Mampionona France, Kataka Malala France, Artisanat de Madagasikara France. Tahiny Jesosy tojo Jesosy mandrakizay Allemagne. Ao ihany koa Razana Soa Sylvie Koweïty. Dia tahiny Jesosy isika menakavy. Alleluia. Tahiny tompo daholo isika tsiraray avy. Dia mandeha tsara ny aminareo any. Alleluia. Izay ary ny tsodrano ho tahiny tompony itsika rehetrarehetra. Tapaka foana ohatra ny fandaharantsika dia tsy nisy misandrata fa irariana mba tsy ho tapaka ny vavaka fiombenana mba ho tapitra hatramin'ny farany. Filazana tsara mampafantatra anareo fa maty vatikana isika amin'izao fotoana izao. Manomboka androany dia mifady hanina isika manomboka rapitso, izany hoe androany moa izany efa sabata foana ihany satria ny hariva no andro voalohany dia ny fikoantinany ihany dia ny alina aloha vao ny atoandro. Izao izany tsika efa anatin'ny sabata, izany moa tonga tsika fampiarahana sabata rehefa zoma alina ohatr'izao. Alleluia. Dia fady hanina tsika roa andro. Resadresaka kely momba izany tsika anatin'ny toriteny rehefa avy eo. Fa dia faly miaravantsika rehetra dia mampahery ny mpifady hanina rehetra roa andro sika no eto fa tsy 3 andro tahaka ny tamin'ny herintaona dia mino fa hery daholo tsika ao anatin'izany. Izay no filazana.
de tsy vavolombelona tsika inona ary ny azon'andriamaazonao lasaina androany a inona ny fijona vavolombelona mba azonao a ambara androany a mezantsika voninahitra n'andriamanitra alleloia ny a de zao ny teny taminareo tamin'ny talata angambany izy mantsy misy zavatra zay ho a na tamin'ny larobia azoko voaraiko fa aloha miandry kely aloha roa andro angamba na 48 heures na ohatr' zany 48 heures tokoa no fetra de satria mbola tsy nijoro vavolombelona satria sady mbola tsy eto ampelantanako no ozy aho hoe tena marina ve zany zao rehefa soavana mijoro vavolombelona de afaka manoratra ao anatin'ny hira anao avy eo afaka mijoro vavolombelona zao rehefa soavana nisy conseiller amin'ireny mpitantana resaka orinasana telefona reny de miantso reny moa miantso foana matetika de makaleo be de nenay na tsy valiana na tenena hoe mbola tsisy fotoana toko fa za zany tsy mamaly an'ireny mihitsy satria za zany de tena hoe rehefa izy reny miantso de manolotra anao tolotra hafa makarary sainao fotsiny nefa nenao efa resy lahatra hoe hitazona an'io resaka connexion zany io ka zay a efa nampiasainay daholo ny opérateur rehetrarehetra zao de zao zany zay a na efa tsy haiko firy taona zao a nampiasa n'ity ampiasainay ity zao tsy teneniko ny anarany satria ty aminay de ambanivohitra de ratsy ny connexion 10 kilometre mialan'ny 5 kilometre mialan'ny tranonay a misy tanàna anankiray tsisy connexion mihitsy fa tsy maintsy misy box ao atokantranonao vao misy connexion anao fa raha vao miditra amin'ny tanàna io zany anao de efa réseau téléphone sisa no miasa fa tsisy tsony hoe io tambazotra sisa ohatra de téléphonique sisa ligne téléphone sisa no afaka mandeha de eto aminay zany a mila matanjaka tsara ny afahantsika manao an'izao fandarana sy mazava tsara sary sy tapatapaka de mila matanjaka tsara ny connexion ka efa rehefa farak'le matanjaka indrindra io alainay io de za zany tena tamin'le olona hoe aona izy de de tsaka miantso ohatry zao fa teneko hoe milamina be mihitsy fa aza ingelena fa tsy te hiova tsony tsy te hiova tolotra tsony tsy te hiova niny fa efa mety io alleloia efa tena hoe azo lazaina hoe tena ny faratapony zany zao ny connexion nalainay tamin'io a opérateur io de zakeo izy propose zavatra tsaranao de zako zany hoe alefaso ary enona de voalohany ndreny miny fitaovana anankiroa zay anatsarana ny connexion alleluia maimaimpona alleluia tsara aloha zay raha vidiny izy io de hoe lafilafy ihany ny vidiny manomeny anankiroa be zao zay saotra an'Andriamanitra ve matanjaka zany ny connexion de ozy izy mantsy anahako hoe mbola hoe zara tsara be meko anao izy rakotsaramo izy de za zany efa hoe inona ihany de zao izy ovina ny telefoninao iny nampiasainao ka izay io tamin'ity taon'ity zay zany tsara fantatreo fa zao fitaovana ampiasaintsika zao de avozaka matetitetika satria raha vao reradreraka ny fitaovana de misy tsy fahatomombanana na ny fampitanany sary na ny fampitanany feo de amin'ity taon'ity zany zay ty tao ampiasana manaraka ity de efa nanana faniriana an'olo fitaovana izahay de efa nisy apahany moa amin'ny fitaovana soloa satria miara solosoloana daholo de telefona hoe soloana vaovao indray zany efa 3 taona angamba izy zay sa 4 taona nampiasaina tsy mitsahatra isan'andro io de manjary reraka le telefona de manjary tsy tsara ny fahitanareo anay indrindra sao de tsy tafita ny asan'ny ny afatr'Andriamanitra de efa nanana programa zany zay hoe mivady andao hividy telefona na fitaovantsika de niantso olo io zao izy misy tolotra meko anao satria anao izy efa eraera ihany teto aminay ary anao tena client mafatrapo de zao izy raha manome 1 euro ianao izy de meko telefona ray vaovao be sady zao izy akoatran'izany izy de tonga izy de ahena koa ny facture ka facture lay somary mitangatanga araka an'ilay ohatra hoe le tena le farany mba ambony indrindra amin'le hatsarana zany mba nalainay de somary midangana le facture isam-bolana fa zao izy mahena antsika izy facture nefa ianao mena telefona vaovao de 1 euro ny alohanao amizay de ozy zany ve de tombona ny tsy haiko any
tsy mitombona mihitsy zany hoe ianao mihina fitaovana vaovao maimaipoana dia mbola ena koa ny faktiranao satria raha de hitombona ho a ny mesara dia eny aroa dia ohatry mbola tsy minitra misaotra anazy zany fa tsy mbola tena lefa be fa hiantso ifampiafy fa tsy dia misaotra azy am'izay fa dia hoe azo telefona maimaipoana nefa ny faktura koa hiena am'izay isam-bolana ahoana ny ampitombona zany dia miandry aho aizy zany entana zany tena ho avy tokoa ve zany sa sao dia mba resaka ka atao voninahitra ho an'Andriamanitra joro vavolombelona taminareo afaka maly toy izay hoe aloha rehefa tonga le izy dia voninahitra n'Andriamanitra fa voaray androany le telefona ravana tena tsy mampinonahy 1 € misy fotoana mahita an'ireny any amin'ny tavajotra serasera eny dia avekeo olona miresaka ireny olona reny 1 € dia mahazo telefona dia tena fa tena nahazo hitanareo io nahazo vaovao tsara tena amin'ilay mahafinaritra iainga vaovao indray ny asan'Andriamanitra tsaratsara kokoa indray ny ainoanareo ny fandarana radio any ilay zany tena marina dia zao rehefa aminao ilay fikasana dia ozy Jehovah fa ataoko maimaipoana tena tsara nge zany ry havany tena raisiko hoe tena fahasoana tena faliko mihitsy andro azy ahoana ny jijona vavolombelona amin'izany fa tsara Jehovah ahoana ny jijona vavolombelona amin'izany fa tena mitahantsika Andriamanitra halleloia dia voaray soamantsara ny fitaovana rehetra dia depara vaovao halleloia dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ankoatran'izany dia nalamy ny programa rehetra nafinaritra ny fitantanan'ny tontolo herinandro nafinaritra ny reprise na ho an'ny asana ho an'ny fianarany ny ankizy nafinaritra be daholo dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay ny fijona vavolombelona mba hijoro vavolombelona aminareo ny ary tsy mba misy afeniko fa fahasoavan'Andriamanitra zany tsy mba afeniko any ambany fandriny fa tena riariko ny amin'izao tontolo izao fa mitahantsika ny Andriamanitsika indray zao Soameva France ilana marinena Madagasikara $100 Koety Soameva vanteniko teo dia tahindry Jesosy ihany koa ilana Bavilova Elas Rab France Lovritina France dia ao ihany koa misy ohatrana anaranareo mbola tsy hitako mihitsy teo mbola tsy hitako teto mihitsy Ranoso Elizabeth Madagasikara tonga soa Tery Albenja France tonga soa dia aiza ilay anarana mbola tsy fahitako mihitsy Yama Koety tady ny telefonako ny anjera tao dia vaky daholo izy roa dia aiza koa Soameva koa ny nahazo za manko tsy mba nino andre mihitsy taloha ry havana hoe tsy dia za zany raha vao zavatra memena fotsiny zany dia ohatra tsy dia mampino anahy ohatrany hoe tsy amiko ohatrany hoe mitombona hoe zany zavatra zany fa dia mitombona ilay izy isaorana Jesosy misy anarana zay ny akavakito fa tsy mety hitako fa raha afaka manao commentaire kely ilay olona vaovao ohatrany hoe raha biby lahy sa raha bialahy izy teo azo tedaviko eto izay fa mba irahaba isika moa izay olona vaovao dia tena raisitsika raha bialahy maminirina Laetitia Martial tonga soa ianao mino aho fa lehilahy angamba ianao Martial tonga soa rahalahy Martial dia maretatra amin'ny farany dia farobe izay mandray anao dia Jesosy nikasika anao anatin'izao fandarana zao ary anjaranareo indray izao halleloia inona indray ary nataon'Andriamanitra taminareo ambarao hitanao fa raha ianao manome voninahitra n'Andriamanitra androany dia ho tafiany voninahiny ianao dia ho ataony indray halleloia izay mbola mety rapitso halleloia tahiny Jesosy tsika rehetra efa manomboka amin'ny joro vavolombelona erika zany ataontsika manomboka amin'ny erika zany ny fijona vavolombelona rehefa avy eo ao tahiny Jesosy ary tsika anao hira anankiray tsika isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izao fotoana anio izao dia iratsika rehefa mampino ato anaty misy andrata teo moa no alefantsika tso teo hoe misy andrata ihany nareo dia mino finaritra ary vehivavy vehivavy izy azafady indrindra fa vehivavy hono kay ianao mariso zany rehefa mahafantatra anao namany mariso zany raha bialahy azafady fa dia zany ny tsona azy
mamonizy ina Laetitia zany le Martial mantsy hitako taty dia fa le voasoratra ato ohatran'ny hoe Laetitia fa mety Laetitia zany na mamonizy iny tonga soratra mampavamonizy iny mindofinaritra daholo atsika dia anjarinareo indray zao manoratra ina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainareo fa daholo tsika hisaotra n'Andriamanitra andao no hira mahafinaritra be tsika dia hainareo ty milo finaritra Fifanandalo fisentranao ivavaka nataoko vovaly satria minoinao Helinao nasionao ai finao lelay sy zanak'arfanay zao lay namifo io vitoko natsanganao indray Yanao enao lay namelany eloko Lenada sitanany aretiko Nasorako sy tudelaiko androany Yanao lay befamidampo Tsy mba nijeriny io tavitako Fanamonjy simboly nitayan Isorako anozan Singena irfisitale Sitraninao niadetekutao Ifokututakani vufale Nautanolay Helinao nasiono ai finolelay sy zanak'arfanay Zao lay namifo io vitoko natsanganao indray Yanao enao lay namelany eloko Lenada sitanany aretiko Nasorako sy tudelaiko androany Yanao lay befamidampo Tsy mba nijeriny io tavitako Fanamonjy simboly nitayan Isorako anozan Nasiono ai finolelay sy zanak'arfanay Zao lay namifo io vitoko natsanganao indray Yanao enao lay namelany eloko Lenada sitanany aretiko Nasorako sy tudelaiko androany Enao lay befamidampo Tsy mba nijeriny io tavitako Fanamonjy simboly nitayan Enao lay namelany eloko Lenada sitanany aretiko Nasorako sy tudelaiko androany
rest when it's Alléluia. Tena souvenir beako mihitsy ny iriny. Herintaona ohatr' izao raha tadidinareo tsara dia herintaona ohatr' izao nandehanana iny iriny teto amintsika teto. Nahatsiarovako ny mampiona letsy teto, za rery ny teto dia raha latozy tonga taty aminay mba nalala fanginana sy ny fanampy tamiko tato nanaovana latojo misao be amin'ny baolina be zany ny souvenir aketo mena zany. Herintaona ohatr' izao katroka mihitsy, katroka androany mihitsy. Dia misaotra antsika, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra fa tsara iny izy iny. Eny ary hijoro vavolombelona antsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Za no nitondra ny tenin'Andriamanitra androany tsy ho lava ny tenin'Andriamanitra fa fohifohy misy ho raisitsika. No ary maki fijoro vavolombelona misaotra anareo sahady nanaiky amin'ny voninahitry n'Andriamanitra. Zany hoe erika hisaotra an'Andriamanitra fa tena manao zavatra mahagaga tsy takatry ny saina sady mety tombonandro izay menakavy kely no nalany avokoa ny asa nalaminy avokoa ny asa mandrara rehetra natao androany. Amen. Halleluia. Misaotra erika. Hoy baety teo misaotra an'Andriamanitra natratra zavata fitsarana salama feno fiarovana anay menakavy. Halleluia. Amen. Misaotra Berta. Halleluia. Ny tontolo androko androany ho itojo. Ny tontolo androko androany dia hisorako an' Jesosy fa be dia be zavatra nikorotana sy nanilitsaina fa alohan'ny misy an-danja dia lamina tsara daholo. Hisorako an' Jesosy fa nisy fanadinana ngezabe nataoko izay androany dia tamin'ilay nanarako ny tafiditra betsaka tany rehefa mivaly izy hijoro vavolombelona tsara. Halleluia. Dia ray Jesosy mitondra mivavaka anao, afaka ianao ka. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Sao dia efa vonoiny ny fijoroana vavolombelona. Hoy mami hoe hisorako an' Jehovah ny fitahiany ato anatin'ny tenin'andro Jesosy efa tena be dia be ny asa natao. Matsiaro vizaka ny vatana fa ny fanahy kosa mahery satria mandray tenin'Andriamanitra foana. Halleluia. Misaotra Jesosy. Tsara Jesosy. Mahereza mami amin'ny asa. Hoe ny Vila Rodriguez. Halleluia. Dia Jesosy fa nisy zavatra natao izay dia vita soma tsara ary tsy araka ny eritreretana azy fa dia nitahiany Jesosy dia vita tsara. Misaotra azy koa tamin'ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana nomeny androany ho azy rerianany ny voninahitra. Halleluia. Amen. Halleluia. Tadidiny mampionana. Homely sobe an'izany hoe misaotra Jesosy fa mbola nomenao tombonandro androany fa lamina tsara ny tontolo androko androany feno fiarovana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra. Hoy ihany hoe halleluia. Misaotra an'Andriamanitra voninahitra nan' Jesosy rehefa nahatratra izao fotoana izao indray narova ny tontolo andro hatramin'ny ankonako sy ny olo-patatro sy ny fianakaviana ato amin'ny andramoka izao rehetra. Halleluia. Ary raha naniraka ny patronako izany vidy judele izany atao fandraisana isam-bolana dia tonga maromaro dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy niraisiny ilay vola fa hoento izy ny halleluia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Halleluia. Amen. Tsara be zany. Arabaina zokiama. Tadidiko ilay misao be an'tojiniko na ataony be ingrédient be fa voko be izy menakavy kely. Hoy artizana de Madagasikara. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe koa nahatratra amin'ny faharoapolo taona ny zanako lamatoa dia raiko Jesosy mitantana ny fiainany hatrizay hatramin'izao voninahitra ho azy rery. Andao hirary soa ny zanak'i ranabavitsika Linatsika fa tratra ny anniversaire izy dia hoe la velona ho tahin'Andriamanitra ao mandrakizay amin'izay rehetra taony anay ny zanakao ranabavy Lina dia manoraka mamy ny zanakao izay ampitao amin'ny hafatra. Mafy tamin'ny pastery ny aimoa tena mafy tamiko iny mahaingo ny rina. $100 Jesosy efa ampiray taona mandeha be amin'ny fotoana. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy ohatry ny sarotsarotra kirano fa maka ilay commentaire satria ohatry miala foana ilay izy tsy haiko izay mahatonga an'izy. Fa izay angamba ny fijoroana vavolombelona izay daholo angamba ny fijoroana vavolombelona izay nataontsika mianakavy. Tain'i Jesosy dia mirary soantsika mianakavy misaotra anareo nanaiky atao fitaovana hamezam-boninahitra an'Andriamanitra fa dia
sandratra indray n'Andriamanitsika. Ijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary sika. Fanazavana kely momban'ny Vatikanina. Raha pitso maraina dia misy ny fandarana commencement kely sy fampitinana tohiteny iarahana amin'ny rahalahy Tojo sy rahalahy Jonatana amin'ny 9 ora, amin'ny 9 ora maraina. Dia any amin'ny 10 ora sasany any lancena ny Zoom, dia manomboka anaty Zoom amin'izay tsika, manao ny commencement, dia manao ny fidirana sy fitondrana vavolombelona sy ny fitondranam-bavaka takaraky fataontsika isaky ny sabata maraina. Dia manomboka amin'ny 2 ora sasantsika dia hiditra ao anatin'ny fotoam-bavaka sy ny toriteny. Aza adino fa fandraisana fanasan'ny tompo rapitso. Samy manana amin'izany isika rehetra rehetra. Halleluia. Amen. Tainy Jesosy. Ao bokin'ny Jonary, ao bokin'ny Jonary toko 7 manontolo no jerentsika androany. Ao bokin'ny Jonary toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Jonary toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 andrasitsika amin'ity androany ity. Nitoriany Jonary teny tao Ninive. Halleluia. Ary tonga fandroany tamin'ny Jonary teny Jehovah nanao hoe mitsangana ka maka-resa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jonary ka nakany Ninive araka ny teny Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatin'Andriamanitra, dia lalana teloana. Ary noho ny atomboka nandeha tao tanàna indray lalana indray andro ka ary Jonary atomboka nandeha tao tanàna lalana indray andro ka nitory hoe rehefa afaka 70 andro dia horavana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra mponina tao Ninive ka niantso fifadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary noho ny efa ren'ny mpanjaka Ninive zany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisony akanjo ambony nainy dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina nantsoina sy nambara iraky ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza velitsy any andrianona akory na olona na biby fiompy dia ny ondry manosy sy ny omby. Aza velitsy hinana sy sotro rano akory reo, fa ka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary eo ka hitanena mafy amin'Andriamanitra izy, ary eo ka samy afony lalany ratsy sy ny fandozana ety an-tanany avy izy rehetra, fa angamba hiverina Andriamanitra ka nenina ary ala amin'ny fatezera mirehatra matsolanindritra isika. Ary vitan'Andriamanitra nataondreo tamin'ny alany tamin'ny lalany ratsiny dia naneno nisy tamin'ny loza izay nolazaina hamelezany azy ka tsy nataony izany. Halleluia. Amen. Teto izany dia nisy tanàna anankiray isika fantatritsika tsara fa ny tanàna noravan'Andriamanitra noho ny fahotana izay nataony dia misy tanàna anankiefatra: Sodoma, Gomora, dia Adma ary Zeboima. Fa ilay Adma sy Zeboima tsy dia tena nalaza tao amin'ny Baiboly, tsy dia tena voateny, fa ny tena ngeza tamin'ny tanàna mantsy dia Sodoma sy Gomora. Fa nisy tanàna fahadimy koa noravan'Andriamanitra. Dia tsy izany fa i Ninive, satria naninona? Satria tafakatra be ny fahotana. Satria tena raha ny zavatra tenen'Andriamanitra any amin'ny Jonary toko 1 andininy 2 dia izao no tenen'Andriamanitra mitsangana maka-resa Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Misy fotoana zany rehefa mandeha ho foana ihany ny faharatsiany, fa misy fotoana tena tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra satria avo loatra, be loatra, miavosa loatra, tena manaka-danitra loatra, fa tena hoe tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga eo anatrehan'i Jehovah izay faharatsiana zay dia midina Jehovah amin'ny famaizana. Misy zavatra lakile izay tsy naharavany Ninive ravana malala, na dia tokony ho rava izy. Voalohany indrindra isaorana an'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra 70 andro izy ireo. Andriamanitra tsy niteny hoe mibebanareo meka 70 andro Andriamanitra niteny raha afaka 70 andro dia ho ravana Ninive. Andriamanitra tsy niteny raha mifady aminareo dia tsy ho ravaiko, meka 70 andro rehetra etana, tsy izay, fa tena anaty programa, anaty tondro zotra, fa tonga dia hoe
oravana Ninive afaka 7 andro satria maninona efa lasa efa nohaniny efa consomé ilay faratsiana efa tonga anatrehan'Andriamanitra le faratsiana le 7 andro zany tsy hoe io ny anaovana test tsony sao dia mba tonga amiko ny faharatsianareo na sao dia tsy tonga fa zao fotsiny afaka 7 andro fotsiny no le zavatra nataonareo maro fako maro 5 taona lasa 10 taona lasa dia ho ravaiko afaka 7 andro zay le izy dia alleluia sotrano kely ve fety azafady alleluia afaka 7 andro dia ho ravana Ninive fa zao tena nanao ny asany Jona rehefa tena nitoriny Jona zay teny zay ary toriny tamin'ny feo mahery ary tena tsy nitsitsy izy ny teny an'izany tamin'ny olona tsy nafen'ny olona tsy nibitsibitsika izy fa tena niteneniny tamin'ny olona fa afaka 7 andro dia ho ravaina io tanàna io matoa ravaina io tanàna io dia maty daholo koa zany ny olona eo aminy fa zao ny zavatra nafinaritra dia ny fadimy dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive nino an'ilay zavatra nolazaina ny problème ngerana be dia be ny olona tsy mino ny zavatra lazaina intsony zao ho avy Jesosy na dia zay fotsiny aza Jesosy ny olona izy efa ela nandresaka any ambadibevoka ela nandresana zany hoe Jesosy ho avy zany efa ela tokoa zany fa raha iteny aminao hoe ho avy ny réveillon ho avy ny réveillon hitsanana ny tombo avao nefa ny andro vao 2 janvier toy izy ianao ela tokoa zany fa natitsika na sy titsika zao tsika efa volana septembre zany tena eo kanareo vetivety kely dia tonga fa farany taona io vao mitsidika ny oktobra dia efa kotany farany taona io zao zany afaka 7 andro dia ho ravana i Ninive mandeha zany fotoana zany fa ny olona nino amin'izao andro ianantsika izao betsaka ny olona tsy mino raha tenenina ho ravy Ninive fa ny nafinaritra Ninive anisan'ny zavatra tena nahavavonjy ny mponina tao Ninive dia na dia tao anaty faratsiana ilay izy dia nino an'Andriamanitra nino ny afatr'Andriamanitra izy tsy tena sy mampirorosaina fotsiny nareo manao izay ampatahotra anay fotsiny fa tena nino izy fa tena manao an'izany zao ary zao ny antso fifadikanana sy ny tafilamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely tonga zany ny olona nainy voalohany dia ny zavatra tonga atao an-tsain'ny olona dao hifady anina alleluia vitsy ny olona ohatr'izany vitsy ny firenena ohatr'izany hoe tenenao rava Ninive nisy be dia be ny olona misy ireny frantsay fantatra ny antony hoe raha maty ianao afaka adiny indray dia inona ny ataonao raha maty ianao rapitso dia inona ny ataonao zao daholo ny teny ny akabetsahany teny olona dia hifalifaly farany misy vehivavy zay ary raha ohatra ianao izy ianao rapitso maty dia inona ataonao misy raha koa izy mivady dia miaraka amin'olona lehilahy be dia be amin'izay maka fafinareta zany ny zavatra ny tenenina ny sasany hoe raha zako mba maty ianao afaka ray volana ny ataonao dia alaiko daholo izy ny volako ny banky dia dépenseko mandeha amin'ny zavatra izay tiako dia tsy matory aho mandihy dia manao fiainana zany ny tenen'ny olona fa raha ianao ny anontaniana androany hoe raha rapitso anao ny velona androany ala ianao velona farany za mino fa nao alim-bavaka ianao io za mino fa tena andehanao alim-bavaka ianao hibebaka mandra-parain'ny andro fa zavatra tahitaka izany nataon'ny mponina tao Ninive tsy nisy nybaikona to tena ataontsika hifady anina fantatry ny olona ny herin'izany fifadikanana fantatry ny olona ny tombon'izany fifadikanana andahozy izy hifady anina zay lasa mifady anina ary ny azy na hatramin'ny kely na hatramin'ny lehibe dia nifady anina nisy ery mbola zazakely tsy nisy ery mba vehivavy kely mampareno fa mifady anina daholo zozo ary ny tena nafinaritra dia ny fahiny ary noho ny efa ren'ny mpanjaka Ninive zany dia
nitsangana ny ala tamin'ny fiandrianana izy ka nanaisitry ny akanjom-boninay. Mbola toetra ngeza be ihany koa izay niantoka ny tsy fahampotehany ve zavatra nitrango. Ny vahoaka zany voanare dia nino tonga dia tsy mibaikona, tonga dia nandeha mifady aminy. Fa rehefa ren'ny mpanjaka ihany koa zany dia nitsangana ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy dia nanasitra ny akanjom-boninay dia nisarona lamba fisaonana sady mipetraka tamin'ny lavenona. Zany hoe tonga zany dia naneriteny izy, tonga dia nesorona mahampanjaka azy, tonga dia niala tao ny seza fiandrianana izy, tonga dia natao hita mihitsy inona moa izay iza, tonga dia nesorona ny momba azy ry havana, tonga dia naneriteny izy ary tonga dia zao lasa izy mifady aminay ihany koa. Ary ity ny zavatra mahafinaritra ngeza be. Mpanjaka zany mbola tsy nampantatra rehefa mifady anina ny olona fa izy nare dia tonga koa izy dia mifady anina izy, tonga dia nitafy lamba fisaonana izy. Fa izao andiny fa fito ary nasaina natsona sy nambara iran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe azava ilay isan'ny andrianana akory na olona na befiompy na ondry amanosy na ny omby, eny azava ilay isy hinana na isotro rano akory. Tao amin'ny Baiboly tao amin'ny tantara tao amin'ny Baiboly rehetra io rery ihany no fotoana tokana natao lalàna ny fivadikanana namoaha mpanjaka lalàna mihitsy. Ndika zany tonga dia obligatoire ny fivadikanana, obligatoire. Na dia efa nisy olona nandeha sitrapo ary tena nataon'ny mpanjaka obligatoire. Fa satria nahoana nataony obligatoire? Efa nisy olona nandeha mifady anina ankereo fa tsy ny olona rehetra io. Ny olona zay vodim-ponoana, ny olona zay nino an'Andriamanitra, ny olona zay nanana fanamasina afaka namangy ny sainy tamin'ny fotoana io no natsapa. Ao andininy fadimy hoe dia ny an'Andriamanitra mponina tao Ninive ka niantso fivadikanana. Tsy ny olona rehetra ny ohatr'izany ry havana, tsy ny olona rehetra no ohatr'izany. Rehefa sikely ilay zatoary ohatra mitady tapaka ny fandarantsika ry havana, mitady signal. Any amin'ny andininy fafito nasaina natsoina sy nambara eto Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka natao lasa didy ry havana ny fivadikanana. Satria nahoana? Satria fantatry ny mpanjaka fa miatra manaina ity olana ity. Dia izao ny zavatra nataony satria tiany ny vahoaka, satria fantatry ny mpanjaka ny zavatra ao ambadiky ny tombotsoa ambadiky ny fivadikanana, satria fantatry ny mpanjaka ny mety ho fahasoavana ho raisina amin'ny alalan'ny fivadikanana na ho aoriana ny fivadikanana. Tena namoahany didy ny olona hoe tsy maintsy mifady anina tsika rehetra, obligatoire ny fivadikanana. Satria maninona? Fantatry ny mpanjaka inona ny tombontsoa, inona ny zavatra hitranga ao aoriana ny fivadikanana. Fa ny fivadikanana ry havana dia tena fitaovana anankiray, lalana anankiray tsy maintsy ahitantsika an'Andriamanitra. Lalana iray tsy maintsy azahoantsika valim-bavaka, lalana anankiray tsy maintsy henon'Andriamanitra ny antsoantsika ny fivadikanana. Dia fantatry ny mpanjaka amin'ny maharainy firenena azy, fantany fa hisy tombotsoa ho raisiny vahoaka ao ambadiky izany fivadikanana izany, dia navoaka ny didy izany. Ny zavatra tiako hatongavana, zavatra tiako hatongavana ry havana dia izao: misy fotoana tena vadika didy, tena ohatrany hoe forsena mihitsy ny olona andeha hifady anina. Satria izao fantatry ny mpanjaka ny zava-mitranga ao ambadiky izany fivadikanana izany. Fantatry ny mpanjaka fa ao ambadiky ny fivadikanana misy zavatra azo antenaina. Alleloia, misy azo antenaina. Misy fotoana ry havana, tsy haiko nareo fa misy fotoana za io koa tena misy fotoana tena tratran'izany mihitsy, tena te hiforce an'ilay olona. Ao tamin'ny tena teny resaka tamina ranabavy izay, dia izao ny teneniny hoe zaho izy sahirana mafy mihitsy amin'izao,
sahirana mafy satria ny vadiny de tena hoe fatoran'ny fisotroa fa de tena le mamolava tena tsy manao mininina mihitsy ao trano. Le ranabavy marary, efa marary lava marary misy mamosavy koa tanàna, de efa kely de kely am'izao mipoaly, ary efa kely de kely mipoaly de efa lany koa ny congény, de rehefa lany ny congény ba de tsy afaka manapaka tsoy de marary. Mandefa message anahy izy miresaka aho, marary izy olona marary tsy maintsy mandeha miasa, teny vola tsisy, ny mpianatra tokony hiditra, ny vady tsy miasa tsy manao nina fa de mamolava matory atatatra. Tena oza hoe Jesosy mafy zany fiainana zany. Matetitetika rano bavetratra ny problème resaka amin'ny foana de verina resy afaka embolona afaka valo volona afaka heritaona de misy problème hafa ny tena marina tsy mety mijoro mihitsy izy io, tsy mety mijoro ivavaka. Za zany ny tena andao ivavaka raha olona tsy vita tsony io, tsy vitanao tsony zany hoe iaina am'zany hoe ampio arabola isy olona mpianampy arabola indrambola depane, tsy vitan'zany io fiainana io. Misy olona manampy anao indray mandeha indrofa ny fantenany tsisy tsony, ary tsy ny olona rehetra ihany koa am'izao fiainana efa mafy zao nanao azy. Za zany ny tenan'le olona manao hoe andao ivavaka de manaiky izy hoe andao ivavaka, fa ny mandeha mivavaka ngerana na tsy ny ato asainy, tsy ny ato an-tsainy fa ny saina fosy vatana sy fanahy mandeha mivavaka. Alleloia. De tena hoe miteny aminy andao ivavaka. Raha ny tena marina mampite hanao didy ohatrany tamin'ny andro zany mpanjaka Ninive zany, manao hoe atao didy amandalàna manomboka androany alao mifadianana taoliny mampite hanao an'izany satria maninona, satria fantatra tokoa angeravany fa rehefa tena mivavaka ny olona ray tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy tafavoaka amin'ny fiainana. Mampaela ny ranam-bavy ndao ivavaka tsika fa tsy mety resy lahatra am'izany. De mampite tonga eo amin'ity tantàna Ninive ty mihitsy hoe ametraka didy sira, mampite ametraka didy siralalana mihitsy, mampite hiditra ainganao anatiny mihitsy hoe anao lasa manapa-kevitra de andresy lahatra azy hoe andao ifadianana. Fa fivadikan'iny ravana malala hitan'Andriamanitra io. Ary za mitena anao fa raha manana, raha isan'ny olona mifadianana eto ianao androany de asivo antony ny fivadianao hanina, asivo antony zany hoe tena jereo mihitsy aza mifadifadianana fotsiny am'izao zany. Tsika amin'io manana tanjona fa tena apiditra mpianatra sy hiatrika ny taona vaovao tena amin'ny hery sy ny fahefana sy ny voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Zay ny fanambotsika amin'io. Fa izao tsy voatery zay. Ninive zao teto niverina tamin'Andriamanitra na fivadikanana izy. Raha pitsy ny fivadikanana tombotsika raha pitsy azonao nareo sasany ataovy hoe tena ny titre-nio ataovy hoe tena amezam-boninahitran'Andriamanitra. Ny sasany ataovy tena misy tanjona mihitsy amin'io hoe nouveau départ ty, iainga vaovao indray aho. Alleluia. Iainga vaovao indray aho. Fa ho hitanao hitain'Andriamanitra ny fiainanao. De zao ry havana malala tena hoe nataony mpanjaka didy amandalàna, ary hatramin'ny biby fiompy sy ny rehetrarehetra teo an-tanàna manana rehetra asian'ny mpanjaka ny fady hanina zao entina hanehoana tren'Andriamanitra hoe tena manenina zay, tena indretra fa tena tonga. Alleluia. Ry havana malala misy fotoana mila forsena ny olona anankiray de mahazo fahasoavana, misy fotoana mila apetraka didy amandalàna ny olona anankiray raha tsy zany tsy ahita, raha tsy zany tsy fotafanonena amin'i Jesosy mihitsy. Ka teto nanaova mpanjaka didy, fantatry ny mpanjaka ny ao ambadika fivadikanana fa na de biby fiompy reo ary tahin'ny tompo. Alleluia. Na de reo biby fiompy reo ary tsisy malarary sy malezolezo zany fa tena ao amin'le tena hoe anatin'ny tanjany sy ny heriny. Za te tena aminao androany fa ny zavatra rehetra manodidina anao ho kajian'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra manodidina anao de tena hoe ho ataon'Andriamanitra hitondra fahasalamana, hitondra fifaliana ho anao. Raha ohatra, alleluia, ka hainao ny mametraka ny renobelatan'Andriamanitra. Tena tonga de lasa ny mpanjaka miteny zao ka sarotra ny lamba fisaonana daholo na ny olona na ny biby fiompy. De mazava ho azy rehefa tahin'ny tompo ny biby fiompy de manana biby fiompy ny mponina tao Ninive de manan-kohanina. De ozy ny mpanjaka ataovy misarona lamba fisaonana rehefa tia eo velona reo. Ny fivadikanana ihany ny atonga ny Ninive tsoan'iny zany hoe mitondra fahavelomana de mivavaka ry zareo, de mifadianana ry zareo. Ary rehefa tonga ny andro farany de hitan'Andriamanitra
ny zavatra nataony hitan'Andriamanitra fa niala tamin'ny ratsy azy ireo dia hitan'Andriamanitra fa tena nanao izay mety izy ireo dia tsy hitan'Andriamanitra tsony sy antony andravanany olona ohatr'izany. Hika ifadianana tsika rapitra asio antony manokana ny fidirana fifadikanana, sy antony manokana fa ho hitanao nge ny anovan'Andriamanitra ny hoe ho hitanao nge ny hitahin'Andriamanitra ny fiainana io rehefa namalala. Alleluia. Misy fotoana tsika rehefa mitoro tena mampite-hiditra mihitsy force mihitsy anatin'ilay olona efa tena atao hivavaka satria anao mahafantatra fa ambadika iny vavaka tsy maintsy miova amin'ny fiainan'ny olona fa ilay olona tsy mety matsapa an'izay dia ametrahana didy aman-dalàna mihitsy, nametrahana didy tsy lalàna hoe fadihanina fa raha tsy izany tsy tafavoaka tsika fa tena tafavoaka satria fadihanina satria nitady an'Andriamanitra satria nampahoriny tena ny tenatren'Andriamanitra dia tsy naverin'Andriamanitra nampahorian'ny fahavalo. Androany zany teny aminao manao hoe misy fotoana tsika raha jerena ny fotoana sy ny zavatra tokony atao betsaka ny zavatra tsy azontsika atao amin'ny asan'Andriamanitra. Fa za teny aminao fa rehefa tena ataonao priorité indray ny asan'Andriamanitra lamina masy ny programme rehetra manaraka an'io. Ka dia matoky sy minao fa vorenao zany afatra izany velao Andriamanitra hiditra eo amin'ny fiainanao, velao Jesosy tena hiditra eo amin'ny fiainanao hitondra. Alleluia. Hitondra anao hifady hanina. Ny fanamasina ny hamangy anao, alleluia, dia hitondra anao hifady hanina. Rapiditra zany tsika ny fady hanina, ao ny manana tanjona hampiditra mpianatra hiarika taona vaovao, fa ao ny anana tanjona dia niverina tanteraka amin'Andriamanitra. Rehefa hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy ho aringana ianao. Hotahin'ny tompony antsika menakavy matoky sy mihana fa vorenao zany afatra izany. Nety nataon'ny mpanjaka sy fantatry ny mpanjaka fa ao ambadiky izany fifadikanana izany tsy maintsy zavatra tsara no eo amin'izio. Satria teny ny vahoaka tena vadiny lasa didy mihitsy aloha. Mba hatoka ny vahoaka katoa dia mba hatoka ny vahoaka tena hiditra amin'izany fifadikanana izany. Satria iany sisany lalana tsy naharingana any Ninive. Dia ny forceny mpanjaka hita ny lalana io ny olona dia nitahin'ny tompo velona avokoa. Tsisy maty na dia iray atao Ninive satria nandeha naneritra tena tenatren'Andriamanitra dia nandeha nivavaka, nandeha nivady hanina. Ninona antony hivadianao hanina manomboka rapitso dia tsodrano sady ny teneniko anao hoe manao hoe ho voarainao any izy izy ny fonao. Izay rehetra angatahanao ny ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Io ary ny kantoko radio kiradeo misy izy ara-pahatsapana dia ampidirina avy hatrany nareo inona no azonareo ambara, inona ny azonao tantaraina, inona nakasika anao tonatazay toriteny izay tsy maninona ataovy lalàna, asivy lalàna kely mipetraka mihitsy aminao, tsy maninona izany raha izay ny ahafahanao mandroso ara-panahy sy mitahiry ny voninahit'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izy ary no hiantso, alleluia. Tsika piditra olona aloha asiana feo aza mbola miala ianao raha nambavy malinaty anahy, asiana feo dia avy eo asiana sary, alleluia. Laso aloha ary aza mbola miteny ianao alleluia. Tahin'i Jesosy ary malinaty anahy mila fitenenana ianao anao ny fitenenana. Nkasitraka pasitera ny fitenenana tahin'i Jesosy, pasitera tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra tena nanamatiana an'izany ny fonataon'ny mivezany efa fantatry zareo hoe farany fa mbola ny anatin'Andriamanitra ihany amin'ny nenina sy fanetretena natao zareo ka tsy ohatry ny olona sasany andro farany dia videko ny kapoka ny banky dia laniko daholo ny vola sy ny sisa sy zavatra ohatran'izany. Zavatra faharoa tena nanamarika anahy koa hoe efa fantatry zareo izany hoe hianatra ola zareo hianatra fahasimbana ihany koa dia tonga dia hoe ny fifadikanana no tonga atao andohan'ny zareo rehetrarehetra, sakanavaka na marary na vehivavy ninona izany na vehivavy bevohoka sy ny sisa dia tena hoe mianatona an'Andriamanitra dia izany koa ny mpanjaka rehefa fantany dia tena nampodidy mihitsy izany tena hoe nanamarika anahy tahin'ny tompo dia ingalia hanao fifadikanana tena ahery tsara tsika anaty izany a resistansa ataontsika rehetrarehetra tahin'ny tompo daholo.
Alleloia, mankasitraka indrinanao mananaty anahy tamin'ny mankasitraka indrinanao tao anatin'izay fizarana-patsapana mampe izay dia Jesosy any marivity dia mitombozitra sy fahasoavana hatranehatrany mananaty anahy. Ampita olona hafa manaraka indray antsika izara fahatsapana manaraka. Rehefa ao ara latojo dia mianao fitenenana. Taole tsika rehetra dia misorapetaka pastera na amin'ny fitenenana. Ny tena nakasika anaty dia hoe nataon'ny mpanjaka alina biby mihitsy hoe mifady hanina satria tena fa miantra manaina ny problème efa tena horavana mihitsy zareo dia farany natao mitidisa lalàna mihitsy. Nakasika anazy tenen'ny pastera misy olona ohatran'izany koa hoe tena mampite forcer mihitsy hoe ndao hibabaka tena tokony atao bidy atao lalàna mihitsy ndao hibabaka satria ny fiainany tena efa simba tena mitambatra hoe mila nanjy satria fa izy mbola tsy tonga siana hibabaka eo fa eo dia tsy mijoro fa mandroso dia miemotra dia mihanahana eo fotsiny dia tena mampite hoe ambofi hoe ndao hibabaka dia izay tena nakasika anazy tena betsika mihitsy na izany. Dia nakasika anahy koa ilay hoe nanezy-tena ny mpanjaka miala teo amin'ny sisa fiandrianana izy nanisitra ny akanjo voninany izy izay mahafinaritra be hoe mpanjaka fa nahay nanezy-tena. Dia nahafinaritra koa nefa ratsy hoe dia nanen'Andriamanitra hoe tsisy kimemby izy tsy podika ny tanàna dia nahafinaritra dia tainy Jesosy daholo. Alleluia, mankasitraka indrinanao raha latojo tsotra betsaka indrindra